Hoentsika mamarana an'izay pejin'ny baolina kitra izay dia tonga anjery ny fandrosoan'ny asa fanamboarana ny kianja sentetika eny amin'ny cité Itosy ny talata maraina teo. Ny tompon'andraikitra voalohany amin'izany fanorenana foto-drafitra asa izany dia Andriamatoa Eraso Maromaka nampanantena moa ny tenany fa ho vita ao anatin'ny 2 volana manaraka ity foto-drafitra asa ity ary mbola isy ihany koa ny kianja tahaka izao hipetraka manerana ny nosy. Le zany ataoko hoe zavatra efa nampanantena iny ary mbola betsaka ny atao ohatry zao aloha fa vitantsika ny terrain fa vita io manko ny tena iran'le izy fa mbola nao ny trano mbola nao ny pitsopitso reny zao ny fanaka sary teo nareo ny gradin mbola atao tsara daholo atao manara-penitra mihitsy le izy a de tsy ho ela tsony de azo lalao fa ty manko mety sokafana loha ty rehefa vita le ina moa le fefy a le fiarovana baolina satria izy koa manko tsy mety rehefa vita zao a de tsy tonga de anaovana fa vo vita zao izy tonga de tsara tonga de anaovana de am'izay miperaka tsara le terrain betsaka ny ataontsika ohatsy ty itony zany a no anisan'ny tena mampiakatra ny ataoko hoe ny talentan'ny mpanao baolina malagasy tsika zao a fa ataoko hoe tafakatra amin'ny kanina de mihitsy manantena fa tsy ho latsa-danja am'izay tsony a ary ataoko hoe ny fitondram-panjakana am'izao a de anao terrain beta be ohatr'izao eto Madagasikara no terrain ngeza be a de mino a fa tsy ataoko hoe fa nahazo ny ataoko hoe ny avo baolina kitra Madagasikara tafakatra amin'ny kanina io de tsy ao ampidinitsika intsony izy io ary manantentsika fa tsy latsaka intsony io satria nahitantsika raha ny rehetrarehetra indrindra isaoran'ireo mpanao gazety a namoy an'le hoe barea ary isaorana be tabe ny vahoaka mihitsy ary ny vahoaka koa de mila fividianany de ambarako eto fa ny tenako de mbola ilatsaka indray amin'ny tsy indray moa ilatsaka amin'ny fividianana président fédération ary miezaka manana ataoko hoe tonga moa fotoana itenenana zay a hitsoko anareo anana ataoko hoe paikady mbana ataoko hoe ampiakatra mombomby be kokoa ny baolina kitra ta Madagasikara. Le izy zany a ny fampiresaka ihany misy pétanque ery a basket tsetika basket ary amin'le toerana anankiray fa ny eritreretina koa eto zany a raha sahidy sitampon'Andriamanitra nangatahany le olona ty de asiana piscine sy asiana ohatrany hoe mba salle kely ohatr'izay nangatahany le olona de hoe zany hoe mpanataterahana azy mpanaovana le plan tsika zao. Toerana zany zao mety azo kianja ohatr'izao efa meko an'le izy ny tena tokotry le foto-drafitra azy hoe aiza sady izy député fa miaraka anao misy député de manaraka olo ya ty moa zany aty Tsimondroano misy an'ity toerana ty ety Itosy a am'izao fotoana zao efa misy ny fikambanan'ny tanora am'izao fotoana zao ny vory a teneniko aminareo ngamba am'izao efa mitsangana ny ekipa zay miaraka aminay a de miaraka amin'ny fantatrareo tsara ny filohan'ny Jesay Jasmina zay mampivondrona rehetra ampitikitra ety Tsimondroano misy toerana anankiroa no anaovana ny terrain ohatran'izao a ety Itosy zany amin'ny Tsamasina iny zay edina mafy amin'ny fanjakana nisy n'izay kianja lehibe zay a de neny Tanjombato ihany koa.